Tsika rehetra indray ao anatin'izao fandarana hitondrana fampaherezana ho atsika rehetra izao. Ny tompony hitantsika. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, endre ny fifalianay manana anao Andriamanitray, ary mahatonga anay hanatanteraka izao fandara manokana izao. Irinay tompo malalo no hitondrahanao ny fampaherezana ho anay avy amin'ny teninao, koa ny fanahinao masina ny hiasa aminay tsirairay avy. Ny anaran-tsoinao Jesosy Kristy, ilay tompo mahefa ny zavatra rehetra, no hanonana izany vavaka izany. Amen. Ny akatsika fampaherezana manokana amin'ity fotoana ity dia ny bokin'ny mpaminany Isaia toko 5, ny 1 sy ny 2 no hovakitsika, ary vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ireo teny rehetra. Ny amin'ny Israely tanim-boaloboky Jehova sy ny anjo azy. Aoka ho hihira ny amin'ny malalako, dia ny hiran'ny malalako ny amin'ny tanim-boalobony. Ny malalako nanana tanim-boaloboka tao an-tany kavoana, dia nasainy io ka nesory ny vato, ary novoleny karazam-boaloboka tsara, sady nanao tilikambo teo afovoany izy, ary nandavaka famiazam-boaloboka teo, dia nanantena azy hamoa voaloboka tsara izy, kanjo na moa voalobodratsy. Izany tenin'Andriamanitra izany dia ahitantsika fanapa-kevitra lehibe tao amin'ny mpaminany Isaia, ary izany fanapa-kevitra izany dia manao hoe aoka ho hihira ny amin'ny malalako. Eo amin'ny fiainana riavana dia misy ambaratonga izay hita. Ny ambaratonga voalohany dia hoe ny fahalalana, ary izay fahalalana izay dia miteraka fikasana sy faniriana. Dia amin'izay fotoana izay dia misy ilay voambolana hoe tokony. Tsy izay voambolana hoe tokony izay nefa no nampiasain'i Isaia eto, fa le hoe aoka aho hihira ny hiran'ny malalako. Eo amin'ny fiainana ifandraisana amin'Andriamanitra dia tsara ny manana fahalalana, tsara ny manana fahafantarana ara-pivavahana momba an'Andriamanitra, fa mihoatra lavitra noho ny fahafantarana sy ny fahalalana an'Andriamanitra ny fanaovana zavatra ho azy. Ary ny zavatra atao azy eto dia hira no asandratra ho an'Andriamanitra. Teraka tao amin'ny Isaia ny fanapa-kevitra hoe aoka ho hihira ny amin'ny malalako. Ny fahalalana an'Andriamanitra sy izay nataony ho an'ny Israely izay tanim-boaloboky Jehova dia nahatonga ny Isaia handray fanapa-kevitra. Eo amin'ny fiainantsika ihany dia mila mandray fanapa-kevitra isika. Aoka re tsy ho fikasana na ho faniriana fotsiny no ananantsika avy amin'Andriamanitra, fa aoka ho tonga eo amin'ny asa, aoka ho tonga eo amin'ny fanaovana fanandramana miaraka amin'Andriamanitra isika. Fa raha mijanona ho fahalalana, raha mijanona ho fahafantarana fotsiny no ananantsika, dia mbola tsy mitera-bokatsoa
izany. Nisy mpahay lalàna anankiray nanatina ny Jesosy dia nanontany azy, ary rehefa namaly ny fanontaniana nataon'i Jesosy izy, ary hitan'i Jesosy fa tsara ny valiteny nomeny, de izao no teny nambaran'i Jesosy tamin'ity mpahay lalàna ity, araky ny filazantsarany Marka 12 ary ny 7:telopolo. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tapahendreny izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary tsy nisy sa nanontany azy intsony. Hitantsika am'izany ry havana fa ny olona manam-pahalalana, ny olona manana fahendrena dia akaiky ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mba hahatonga antsika ho tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, dia manana fahalalana aloha tsika, ary mamaly ampahendrena izay anontaniana antsika, kanefa mbola lavitra noho ny fananana fahalalana sy fahafantarana ny fanatanterahana ny asa, araky ny hitantsika ao amin'ny bokin'ny Filipianina Filipianina 2 dia vakitsika manomboka eo amin'ny 10. Filipianina 2 ny 10:12 azafady. Koa am'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny bebe kokoa aza raha tsy eo aho miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana, hahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana. Izany no teny miantefa amin'ny tsirairay avy. Tsy ampy ny fahalalana, tsy ampy ny fahafantarana an'Andriamanitra, fa aoka isika hiasa amin'ny tahotra sy ny ovitra, hanao fanandramana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fa tsy resaka vitan'ny vava na fahalalana ara-tsaina, fa asa mivaingana. Hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, hahatanteraka ny fahamarinana sy ny famonjena atsika. Ary izay no fanapa-kevitry Isaia, aoka aho hihira. Ny hira mantsy dia toroteny indroa, ary tsara kokoa ny mihaino hira no mihaino toroteny. Nahoana no tsara kokoa ny fanapa-kevitra hoe ny mihira no tsara? Voalohany ny hira dia misy tonony, misy hafatra. Efa toroteny velona izay, kanefa ankoatran'ny mahatoroteny velona azy, dia misy feony, misy rindra feo zany ao anatiny. Zany hoe vavaka indroa ny hira. Ary dia izany no fanapa-kevitry Isaia: alao aho hihira, tsy hanao toroteny na hanao zavatra hafa, fa ny hira no malaza tsara indrindra an'lay malalako, dia Jehova Andriamanitra izay nikarakara an'ity Israely ity. Ao anatin'izany fanapa-kevitra anandra-peo ho an'Andriamanitra izany, hihira ho an'Andriamanitra izany, dia aoka reo ho fantatsika fa ny hira dia efa nisy talohan'ny fisian'ny fahotana. Ny hira dia efa nisy talohan'ny fanatanterahana ny fampompivavahana.
fa voavantany nanao ny famoronana nyreo anjely Andriamanitra, dia reo anjely ireo efa nihira ny dera an' Jehova. Zany hoe ny hira zany dia manana tombony loatra amin'ny fanandramana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny hira dia fitaovana ara-panahy anomezana voninahitra an'Andriamanitra ary andraisantsika ihany koa ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra. Koa raha tady hilofoka ianao eo amin'ny fiainana, raha tady hitanondrika ianao eo amin'ny toe-javatra misy ianao, aoka ianao hanandra-peo amin'ny alalan'ny hira. Ary izany hira izany no andrakotra anao fanantenana. Izany hira izany no ameno fifaliana ho anao. Ary dia hira ho voninahitr'Andriamanitra fa tsy ho fampifaliana ny ara-nofo ka hitsinjahana fotsiny eo amin'ny ara-nofo izany, fa aoka ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Hira ho an'ilay malala dia ilay nanavitra atsika izany. Andeha ny jerentsika ny bokin'ny Joba. Joba dia nifampiresaka tamin'Andriamanitra, ary rehefa nifampiresaka tamin'Andriamanitra izy dia niteny tahaka izao tamin'ny Joba. Ao amin'ny Joba 7:30 dia miresaka izany. Joba 7:30 ary ny 7 no hitenenana. Raha niara-ny hira ny kitany maraina ary niara-ny oby avokoa reo zanak'Andriamanitra, taiza ianao fonina norona ny tany aho, ambarao raha hainao. Zany hoe ireo hira fiderana na sandratry ny anjely dia nisy talohan'ny fahotana. Ary mazendana ara ny bokin'ny filazana Ezekela. Ezekela 7:20 ny amin'ny nataony ilay Losifera. Ary rehefa nidiran'ny ota ilay Losifera dia nivadika ho Satana izy. Zao no voalaza mikasika izany hoe efa nisy talohan'ny fahotana ity hira ity izay mitondra famelombelomana sy hery. Hozy izy ny tapan'ny 2 amin'ny 7:10. Tany edena sahan'Andriamanitra ianao, ny vatso rehetra no ny eloelo teo amboninao, ny karneola, ny topaza, ny onyxa, ny krisolita, ny berila, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emeralda ary ny volamena. Ny fampanenona ny amponga tapa-kao sy ny sodinao de tao aminao, tamin'ny andro namoronana anao de natao koa ireo. Andriamanitra izany dia nanana fanomezana manokana ho an'ireo voary tsy nanana fahotana tamin'izany, ary anisan'izany ny hira. Ny mitondra fampaherezana indrindra ho antsika ankehitriny ihany koa dia ny hira. Ary ny hira tsara indrindra dia ny hira ny amin'ny malala. Am'izao fotoana izao de be ny karazana gadona hanatanterahana ny hira. Kanefa na inona gadona dia aoka re ny gadona mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra, ny gadona manaraka ny toetran'Andriamanitra, izany no aoka ho atao. Ny hira malalako, aoka re izany no asandratra ho atsika. Ao amin'ny bokin'ny Efesiana dia manome toromarika ho atsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe tokony anana izany toetra tia hira sy mahazo fampaherezana amin'ny alalan'ny hira izany isika. Ny bokin'ny Efesiana toko 2 azafady, Efesiana 5 azafady.
Efesianina 5:5 dia atombo ny 9:20 no raisitsika. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy dia mira sy mikaloha ao am-ponareo ho an'ny tompo. Engane handray fanapa-kevitsika eo amin'ny fiainana. Betsaka ny toe-javatra mety ampisafotofoto, ampivala-ketraka, mety mandisy fanantenana, fa toy ny nataon'i Isaia dia ny hira no netiny nampitrakana ny fiainana, ary ny hirany amin'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavana. Aoka izany fanapa-kevitra izany no ananantsika dia hitombo hery isika, na dia ao aza ny sedra ny fiainana, dia rehefa ao am-pontsika ny hira, ny fideranan'Andriamanitra, ny fanandratana ny voninahiny, ny fankalazana ny asa nataony, dia tonga ao amintsika indray ny famelombelomana avy amin'ilay Andriamanitra tsy to. Ny bokin'ny Salamo dia mibaiko ao antsika hanatanteraka izany. Ny Salamo 4:1 sy ny 2. Mihira firam-baovao ho an'i Jehova, mihira ho an'i Jehova ary tany rehetra, mihira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Ny hira dia isan'ny anankiray manamarika ny maizy ny zavatra anankiray. Ary dia ny firenena anankiray dia manana ny hirany, ny lanonana anankiray dia manana ny hirany. Ianao ihany koa dia aoka anao hira ho an'ilay anankiray mamitsika indrindra dia Jesosy Kristy. Andehantsika hivavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitra, misaotra anao izahay satria nomenao fitaovana ara-panahy izahay mba hahatonga anay hifandray aminao. Nomenao ny fahasoavanao izahay, nomenao lela, nomenao feo, ka aoka re izay tompo malalo hanandra-peo sy hideranao. Ary ho ventesinay ny fitiavanao, ho redoninay ny fiandriananao. Tompo tsara sy masina indrindra ny an-danitra, avelao ry elokay tamin'ny lasa izay natonga anay tsy nanao ny sitraponao. Ankehitriny tompo malalo dia ampitoery aminay ny safidy tsara hihira ho anao, hidera ho anao. Aoka tompo malalo ao anatin'ny toe-javatsarotra indrindra, ao dia hipololotra eo amin'ny molotray ny fahasoavanao. Aoka ao anatin'ny toe-javatra mangidy dia hanana fahitana tsara ny aminao zay Andriamanitra. Toy ny nataon'ny mpaminany Isaia dia aoka izay hanandratra ny feo ho anao. Tompo malalo, ekeo ho fiderananao ny fiainanay, ary aoka ny fanahinao hitoetra ty anatinay mba hahaizanay mankalaza sy mihira ho anao. Tononona amin'ny anaratsoanao Jesosy izany vavaka izany. Amen.